Ny mety toetrany andro eny ranomasina lahady voalohan'ny volana oktobra amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alatsinainy faharoan'ny volana oktobra amin'ny enora maraina. Ety am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra fa misy ny fampitandremana mahakasika ny amafin'ny rivotra, voakasika an'izany ny morontsiraka atsimo andrefana, ny morontsiraka avoany andrefana atsimo ary atsimo atsinana ny nosy manomboka ny talata faharoan'ny volana oktobra ho avy izao maraina ka hatramin'ny alarobia fahaefatra ny volana oktobra. Misy ihany koa ny fampitandremana noho ny alin-drano amin'ireo morontsiraka voalaza teo aloha ireo hatrany satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 2.5 ka hatramin'ny 3.5 metatra ny avy ny onja noho ny alin-drano avy eny atsimo andrefana manomboka ny faharoan'ny volana oktobra ny talata maraina io ka hatramin'ny alarobia fahaefatra ny volana oktobra vao maraina. Izay amin'ny ankapobeny ka tsara hatrany ny manaraka ny vaovao sy ireo toromarika omeny manam-pahefana isorohana ny loza mety ho ateraka izany raha ny toetry ny andro an-dranomasina kosa indray ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona Bobahomby hatrany amin'ny tanjona Angosy anoro tandrivo-drahona vitsy indraindray ary ho avy atsimo somary atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray rehefa manakaiky ny tendrony avaratra. Nonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2.4 metatra. Tanjona Angosy hatrany Amanoro anoro tandrivo-drahona vitsy amin'ny fiandohan'ny fepitoana. Raha ny fitsokon-drivotra kosa indray ny any avaratry Toamasina io vaovy zany ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny any amin'ny farany fepitoana ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ny any atsimony Toamasina kosa indray ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Nonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro andraona amin'ny tsitokotoko ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany manakaiky ny Taolanaro any amin'ny farany fepitoana ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Hiakatra miandalana izany any amin'ny farany fepitoana noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena isy tandrivo-drahona vitsy manomboka ny alina ary ho avy andrefana ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fepitoana ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany amin'ny tolakandro ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Nonja be ny ranomasina na ahery indraindray ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra fa hiakatra miandalana izany any amin'ny farany fepitoana ka ho 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Morontsiraka andrefan'i Madagasikara kosa tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa. Anorin'ny tandrivo-drahona any amin'ny tendrony atsimo amin'ny takariva sy ny alina. Iovaova ny fitsokon-drivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany ny tolakandro ka ho 12 kilometatra isan'ora ary hahatratra 12 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa ny rivotra ny anekafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Nonja be na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 metatra hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra any amin'ny farany fepitoana noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andraona amin'ny tsitokotoko ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo miandalana tsikelikely izany manomboka ny alina ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany amin'ny tanjona Analalava andraona amin'ny tsitokotoko na ibaliaka ny masoandro ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana na andrefana izany ny tolakandro ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo andrefana kosa any amin'ny farany fepitoana ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby isy tandrivo-drahona manakaiky ny nosy be ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 12 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa any ankafa ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ihena ho 7 kilometatra isan'ora izany any amin'ny farany fepitoana. Ho avy atsinanana kosa ny rivotra eo anelanelan'ny nosy be sy ny tanjona Bobahomby any amin'ny farany fepitoana na ny maraina. Adiny-panonja ny ranomasina anonja be manakaiky ny tendrony avaratra ary ny avy ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra.